Aleluia, tsara ny andriamantsika falindray miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tonga soa fanatrehan'Andriamanitra tompoko ary ho an'Andriamanitra rery voninahitra safidianany antsika senao eto indray androany safidy izy safidy anao izy anompo azy indray eto androany dia isaorantsika lehibe izy amin'izany tombontsoa zany ary isaorana hatrany mpanompon'Andriamanitra izay mamesehatra ihany koa afana mitombo mivelatra hatrany ao anatin'ny asa fanompona dia mankasitraka indrindra tompoko ary isaorana hatrany ihany koa tsika rehetra manaraka tsy tapaka ny fotoana tahaka izao ary mino fa isaky ny fotoana tahaka izao dia tena ho tahian'Andriamanitra mihoatra tsika senao amin'ny alalan'ny teniny sy ny zavatra rehetra izay ataon'Andriamanitra eto androany. Tsy kisendrasendra ny antony hoe anarahantsika izao fotoam-bavaka izao fa Andriamanitra manana planina ho anao izy araka ny sitrapony dia tiako tsika senao raha hipartazy maximum izao fotoam-bavaka izao mba maro ihany koa ny olona amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy Andriamanitra miasa dia tena hoe iona amin'Andriamanitra ny olona amin'ny alalan'ny partage ataontsika senao mba maro ny namantsika ny havantsika mpiarabelona amintsika andray fahasoavana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mino fa ho ataontsika senao zany ary ihany koa raha misy fifaliam-potsika senao tena hoe avy any anaty fotsika ho an'Andriamanitra voninahitra satria izy miasa eto dia manaova réaction manaova commentaire araka ny be fitiavantsika an'Andriamanitra. Mino fa eto Andriamanitra ary anao zavatra lehibe amin'ny fiainako izy anao zavatra lehibe amin'ny fiainanao izy. Andriamanitra magaga izy, Andriamanitra mahery izy, Andriamanitra mpanome fifaliana izy, Andriamanitra mpanome fiadanana izy. Zany Andriamanitra izay ivavahantsika senao. Ndao tsika senao amin'izao fotoana izao hanomboka fotoana ka ny hanombohantsika anazy dia saotra an'Andriamanitra tsika satria maro ny asa nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainako sy tamin'ny fiainanao tamin'ity androany ity mety tsy ho voatanisantsika zany fa ny fisaorana lehibe ho an'Andriamanitra tsika senao ary ihany koa angataka fitarihan'ny fanahy masintsika satria tsy maefa nininona antsika raha hoe andeha amin'ny herintsika sy ny fahaizantsika sy ny fahalalantsika fa eto fanahy masina dia kasika tsika senao izy ameno atsika senao izy ary ihany koa tsy tahakan'izay nidirantsika ny voantsika fa tena hoe isy zavatra fiovana lehibe amin'ny fiainantsika senao ary fona ihany koa tsika satria tsy mendrikitsika tsy tanterakintsika tsisy na dia iray aza marina ary ny helokontsika sy ny fahotantsika ny hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra tsy miaino antsika izy nefa raha vonintsika moditra an'izany eto androany dia miaino antsika Andriamanitra ary mamindra fo amintsika izy manadio antsika izy amin'ilay rasoan'i Jesosy Kristy dia ataontsika izany an'olo tena ihany koa tsika ilaina ny fanoloran-tena isan'andro avoazontsika eo anatrehan'ny Andriamanitra tsika zany. Eny amin'ny fotoana tahaka izao ihany koa tsy faly ny fahavalo manodidina antsika izy mety hoe manome tsy fifatohana fahakamoana fahalaindainana fa androany Andriamanitra mahery dia hiasa eto izy ny anapaka amin'ny blokazy izy ny andrava ny asan'ny fahavalo rehetra ny ao anatin'izao fotoana izao tsy anakery tsy anapahefana amin'ny fotoana tahaka izao sy amin'ny tsiraray avy zany asan'ny fahavalo zany. Alohan'ny ivavahantsika dia andaontsika hijery tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Korintiana voalohany 5:10 vako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ahy. Amen. Tapany amin'ny vakitsika Korintiana voalohany 5:10 manao hoe fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ahy dia natoy izao antsika senao fahasoavan'Andriamanitra ka mendrikitsika raha natitra fisaorana fakasitrahana anazy amin'ity androany ity ary misy ten'Andriamanitra ihany koa vakitsika anankiray Jona 4:4 manao hoe Andriamanitra hozy izy dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amen. Eto zany Andriamanitra zany amin'izao fotoana izao asandrato feo antsika senao tena hoe anao vavaka le tena miloka avy any anaty fotsika zany takian'Andriamanitra eto androany dia asandrato ary feo antsika. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manandratra anao zay satria Andriamanitra velona ianao. Misaotra anao zay Andriamanitra satria tsara sady mpanao ny tsara ianao. Andriamanitra mendrika isaorana ianao, mendrika hoderaina, mendrika ankalazaina ianao. Misaotra anao zay Andriamanitra satria toy izao izay dia no fahasoavanao, famidraponao, fitiavanao Andriamanitra dia toy izao izay. Maro ny asa izay nataonao tamin'ny fiainanay dada tamin'ity androany ity fa feno fisaorana anao zay, feno fakasitrahana, feno fiderana, fankalazana anao zay
satria tsara sady mpanao tsara ianao. Misaotra anao zay tompo fiarovanao mahery vaika ka mbola nahatratraranay fotoana tahaka izao, ary isaoranay lehibe anao Andriamanitra fotoana tahaka izao satria fotoananao zao zay sanao amin'ny fiainanay tsirairay avy dia makasitraka indrindra raha eo dia raha laza voninahitra teo anao rery any. Amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia miantso fanahy masonao hiasa malalaka ao anatin'izao fotoam-bavaka izao miantso fanahy masonao ameno tsirairay avy miantso fanahy masonao tena hoe anenika ny toerana izay misy ny tsirairay avy, ary tena hoe isy ny fanatrianao mahery vaika Andriamanitra, ary izany fanahy masonao zany amin'ny fifaliana fiadanana anokatra amin'ny masom-panahinay ahitanay fahatsaranao Andriamanitra, ary tsy tahaka izay nidiranay teto ny voanay fa miaraka amin'ny hery magaga sy ny fiovana magaga avy aminao zay Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mesahy anao fanahy masina, raiso ny toeranao feno ny tsirairay avy Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Eny Dada amin'izao fotoana izao no fahasoavanao ny hafanay mbola manantona anao tsy mendrika izahay mangataka famindrapo, mangataka fifonana avy aminao zay Andriamanitra, mamelanay ary mamindrafo aminay Andriamanitra, zay rehetrarehetra tsy fahatanterahanay raha eo dia mamindrafo aminay ianao. Oka le ranao Jesosy Kristy anadio anay, oka le ranao Jesosy Kristy anasanay, fisaintsainanay ny any anaty fonay, ny fijerinay, zay rehetra ataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao Andriamanitra dia afao zay, diovy zay, sasao zay am'le rasonao Jesosy. Tia hitanao zay Andriamanitra, tia hitanao sy ny voninahitrao zay, ary manolotra momba ny tenanay zay Andriamanitra ho anao, fanatitra velona ho akasitrahanao ny fisinay Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dada amin'izao fotoana izao dia ianao le Andriamanitra mahery, ianao le Andriamanitra mahavita azy, ianao le Andriamanitra magaga ny antsonay amin'izao fotoana izao. Ninina asa ny fahavalo eto Andriamanitra, ny hery ny fahefana nomenao anay, ny hery ny fanahy masonao andrava ny asa ny fahavalo, ninina asa ny fahavalo dia rava zany no ny hery ny fanahy masonao, ary potika zany amin'ny rahan'i Jesosy Kristy, tsy ambinina tsy anam-pahefana. Misandraha teto ianao Andriamanitra, ny asa ny fahavalo rehetra dia any amin'ny fary mirehatra avy, tsy manan-kery tsy manam-pahefana, fa ianao ny sandratra ary voninahitrao ny rotsaka no anatin'izao fotoana izao raha eo, ary hotsay tompo, ary hotsay ny herinao amin'ny tsirairay avy, ataovy mahita ny voninahitrao, ary ataovy mihaona aminao ny tsirairay avy eto Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Anao ny dera ny haja voninahitra mandrakizay raha eo, ary ny ranao andrakotra izao fotoana izao sy ny tsirairay avy, tsisy masona tana fahavalo ikasika na hitanay fa tena hoe iseho ny voninahitrao Andriamanitra ny fotoana tahaka izao, amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Aleluia, amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika. Toy izao tsika sy ianao fahasoavan'Andriamanitra, ataontsika anao an'izany hira zany fa fahasoavanao Dada no natoy izao anay. Ataontsika izany hira zany amin'ny fofeny fitiavana fankasitrahana an'Andriamanitra. Andao ary tompoko. Izao mihotrany amin'ny falebiazana zao lay tsy mendrika anao, ny androko sisa izao sy zay arako aminao dia mbola famindramponao. Fa avy aminao zao lay tsirotsirona lay tao atavaky ny liona efa natsanganao ozaraka fahasoavanao dia mbola ny famindramponao,
sitraponao tokony fanotronanao izano toanao fa tisy azoarina aminao yakiny falebiazanao manarakan Alleluia, tsara ny andriamantsika fahasoavan'andriamanitra natoy izao atsika senao dia tsika amin'izao fotoana izao mbola itoy vavaka eto ny andriamanitra antsika ozy izy ny tena andriamanitra hoe mivavaka aza mitsahatra dia tsika mbola ifandray am-poa amin'andriamanitra ozy izy ny tena andriamanitra any amin'ny Hebreo 7:19 manao hoe Jesosy Kristy tsy miova omaly anio ary mandrakizay ndraindrayntsika olombelona miovaova fa andriamanitra tsy miova amintsika izany tanterahany daholy zay planiny efa napetrany fa tsikany tsy matoky tsikany tsy mino fa izy tsy miova amintsika zany ka amin'izao fotoana izao ndao tsika hisotra n'andriamanitra lehibe fitondrany fitehirizany fitantanany fiarovany maro zavatra nataon'andriamanitra manohana atsika foana izy mampahery atsika foana izy présent eo amin'ny fiainantsika foana andriamanitra ka ndao tsika amin'izao fotoana izao tena hisotra anazy akasitraka anazy lehibe tsika fa tsara ny fiainantsika andriamanitra tsy haiko zavatra nataon'andriamanitra tamin'ny fiainanao raha mandinika ianao hoe ovinany nandray an Jesosy Kristy ka mandraka ty androany ty mbola tehiriziny mbola afaka manompo anazy mbola afaka miantso ny anarany amin'ny zavatra rehetra mbola miaino anahy izy tsy fantandro mandao-tsika hisotra n'andriamanitra ary amin'andriamanitra tsy miova azy zay efa manana planina drafitra napetraka ao amin'ny fiainako izy napetraka ao amin'ny fiainanao izy dia andao apetraka tsika feno am-pelantanany ihany koa no avintsika sy ny fiainantsika izy momba antsika izy mitantana antsika izy mikarakara antsika izy manatanteraka ny teny fikasana sy izay rehetra efa nomaniny ho aso anao dia asandrato feo antsika andao tsika hivavaka amin'izao fotoana izao raha amin'izao fotoana izao dia misaotra anao zay andriamanitra midery ary manandratra ny anaranao masina indrindra zay tsara sady mpanao tsara ianao andriamanitra ianao ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay zay mety miova andriamanitra ary zay mety mivilivily fa ianao ilay andriamanitra mahitsy ianao ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay misaotra anao zay andriamanitra fitehirizanao anay hatramin'izay ka hatramin'ity androany ity fitantananao fiainanay andriamanitra fitondranao fiainanay andriamanitra fiarovanao magaga anay tsiraray avy andriamanitra raha mandinika izay andriamanitra hoe
ny fotoana zay nandraisanay Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy fiainanay eny maro ny lalana mety sedrainy tsiraray avy, maro mety hoe sedra ny lalovany tsiraray avy, nefa ianao Andriamanitra dia teo foana ary présent teo foana ianao Andriamanitra, dia mankasitraka anao izay Andriamanitra, dia rainay ny anaranao fa mbola mijoro zay amin'ity androany ity Andriamanitra, no fiarovanao mahery vaika izany, mbola mijoro zay no ny teninao Andriamanitra, no fahasoavanao, no ny fitiavanao dia mankasitraka anao zay, mbola afaka manompo anao zay Andriamanitra, mbola afaka miantso ny anaranao zay Andriamanitra, isaoranay lehibe ny anaranao Andriamanitra. Eto dia tena misaotra anao zay satria mbola afaka manandra-peo zay Andriamanitra ho anao, dia misaotra anao zay Andriamanitra fa fitiavana lehibe zany, ary indrindra misaotra amin'ny fitiavanao lehibe fitiavanao anay tsiraray avy Andriamanitra, zay tena hoe tsy ho voatanisana eto, raha ho tanisaina eto manomboka amin'ny A ka hatramin'ny Z Andriamanitra, dia tena hoe mety tsy ho voatanisa zany, nefa tena tsara ianao Andriamanitra, dia rainay ankalazainay ianao amin'ny fahatsaranao rehetra Andriamanitra. Dada amin'izao fotoana izao le ianao le Andriamanitra tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay, nametraka teny fikasana, teny faminaniana ny fiainanay ianao Andriamanitra, ka ianao le tsy miova Andriamanitra, dia oka ianao ny anatanteraka an'izany amin'ny fiainan'ny tsiraray avy, amin'ny hoavin'ny tsiraray avy, amin'ny zavatra rehetra izay mety ataon'ny tsiraray avy, dia apetraka feno eo am-pelatananao ianao mombanay, ianao miaraka aminay, dia ho tanteraka ny zavatra rehetra sy ny planinanao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, dia tena hoe fahitapity magaga zany anjaran'ny tsiraray avy, ary tena hoe iona amin'Andriamanitra ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia misaotra anao zay Andriamanitra, ary ny rasonao andrakotra an'izany vavaka zany ho voninahitry ny anaranao rery any. Misaotra indrindra raha eo, aleluia, amen, amen. Na tsara ny Andriamantsika, dia tsika nao an'ity hira ity alohan'ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra, tondray ny herinao zay nda ho azy tompoko.
Alleluia, tsara ny andriamantsika eto izy amin'izao fotoana izao nitondrahan'andriamanitra ny herintsika senao izy le andriamanitra mahagaga indrindra, izy le andriamanitra tsy miova. Hozy izy ny tena andriamanitra izay mangataka nomena ary izay mangetaheta no fokisana. Mangetaheta ventsika senao eto androany. Mino fa amoky atsika senao andriamanitra. Mangatao izy dia omena ianareo ary izay mangataka no mahazo. Dia antsika amin'izao fotoana izao hivavaka mba tena hoe hiteny amin'ny fiainantsika senao eto andray andriamanitra. Angataka tsika teny avy amin'andriamanitra. Tena hoe izy ny teny amin'ny fiainantsika senao. Fanahy masina no asaintsika hitaridalana ary tena hoe isy herin'andriamanitra ny teny eto androany dia asandrato feo anao amin'izao fotoana izao. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao izay andriamanitra ary midera ny anaranao masina indrindra tonga fotoana izay hitenenanao amin'ny fiainanay andriamanitra ka amin'izao fotoana izao araka ny teninao hoe mangatady omena ianareo. Mangataka izay dada mba tenenao hiteny amin'ny fiainanay tsirairay avy mba tena isy vokatra amin'ny fiainanay ny teninao andriamanitra. Ka sio izay andriamanitra amin'ny herin'ny fanahy masinao fokisy izay andriamanitra amin'ny teninao eto androany amin'ny alalan'ny fanahy masinao. Mitenena andriamanitra vavonina izay ampiasao araka ny habe famindraponao eto androany andriamanitra. Etro ny nofo fa ianao misandrata andriamanitra, ianao mitary lalana andriamanitra ho voninahitry ny anaranao rery any. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia, amen. Amen, tsara ny andriamantsika sady mpanao tsara izy. Ty volany ty moa dia volany fionana. Iona amin'andriamanitra ny atsika senao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra. Tenin'andriamanitra tsy miverina any amin'ny raha tsy efa manatanteraka izay nampandrahana azy dia mino fa isy vokatra ny fiainantsika senao any ny tenin'andriamanitra. Andoantsika amaky ny tenin'andriamanitra izay hijorotsika ny amin'ity volany ity volany fionana dia araka ny voasoratra ao Matthieu toko fa 10:7 manao hoe izay mandray anareo dia mandray ary izay mandray dia mandray izay naniraka. Amen. Izany tenin'andriamanitra eto andriamanitra amin'izao fotoana izao. Lohateny fampaherezantsika eto androany dia izay mangetaheta dia iona amin'andriamanitra izy. Iona amin'andriamanitra tsika senao raha mangetaheta izany hoe fikatsana amin'ny fanjakan'andriamanitra izany. Iona amin'andriamanitra tsika satria napetra izany teny izany ary tsy miverina any amin'izany raha tsy efa mahatanteraka izay nampandrahana azy. Izy vavolombelona fiainantsika senao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra. Ndao tsika hijery tantarana vehivavy anankiray izay efa fantatsika loatra ny tantaran'ity vehivavy ity
fa Andriamanitra moa dia manome révélation foana mba ahafahantsika mitombo, ahafahantsika hoe mandroso hatrany ara-panary tena hoe ahitan'Andriamanitra tsika. Raha mijery ny tantaran'ity vehivavy Samaritany ity tsika izay hitantsika eo amin'ny Jaona 4 dia tena hoe nisy fiovana amin'ny fiainany, nisy vokatra amin'ny fiainany, nisy vavolombelona amin'ny fiainany. Dia mino fa androany dia tena ho tahaka izany koa tsika sy ianao. Rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra tsika dia hisy vokatra, hisy fiovana, hisy vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy mandehandeha fotsiny tenin'Andriamanitra fa tena hoe Andriamanitra mihitsy ny safidy antsika sy ianao hitenenany dia tena hiteny amintsika izy. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra vakintsika eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 5 dia tonga tao an-tanàna anankiray any Samaria izy, izay atao hoe Sikara, akaiky ny tany izay nomeny Jakoba any Josefa zanany. Ary teo ilay fatsakan'i Jakoba. Ary satria sasatra Jesosy tamin'ny alehany dia nipetraka teo am-patsakana izy rehefa ho tokony ho tamin'ny ora fahenina. Ary nisy vehivavy Samaritana avy hatsaka rano dia hoy Jesosy taminy, omeo aho hosotroko fa ny mpianany efa lasa nakany an-tanàna hividy hanina. Fa hoy raha vehivavy Samaritana taminy, nahoana ianao no jiosy ka mangataka amiko hosotronao nefa ho vehivavy Samaritana? Fa ny jiosy tsy manandraraha amin'ny Samaritana. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo aho hosotroko dia ianao no mangataka taminy ka nomeny rano velona. Hoy raha vehivavy taminy, tompoko, tsy manana fanovozana ianao sady lalina ny fatsakana, koa avaiza no azahoanao izany rano velona izany? Ianao va fa lehibe ianao va no lehibe noho i Jakoba razantsika izay nanome ity fatsakana ity, sady izy sy ny zanany mba amin'ny biby no misotro teto? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, izay rehetra misotro ity rano ity mbola ngetaheta indray, fa na iza misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaheta mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy dia loharano miboboka ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Hoy raha vehivavy taminy, tompoko mio izany rano izany aho mba tsy angetahetana aketo atsaka intsony. Amen. Zany tenin'Andriamanitra. Manina moa Jesosy Kristy hoe teo amin'ny fatsakana io izy nakaina rehefa sasatra, araka ny hitantsika eo amin'ny 5 teo izy, ary maninona izy reriny teo fa mpianatra lasa. Tsaroa fa manana planina izay ho an'ity vehivavy ity Andriamanitra hoe amin'ity ora ity, amin'izao fotoana izao ny ionana amin'Andriamanitra. Ary tena hoe nanovany tantaram-piainana izany. Raha mandinika tsika mamaky tsara hatramin'ny farany io tenin'Andriamanitra io dia tena lasa hoe ny jiosy tsy manandraraha amin'ny Samaritana, fa nefany rehefa Andriamanitra miasa tsisy an'izany. Fa Andriamanitra dia manana planina ho an'ny tsirairay avy Andriamanitra. Teto ty vehivavy ity dia nanomboka tena hoe nanana fifandraisana, nangetaheta izy, nanana fifandraisana tamin'i Jesosy Kristy izy. Ary teo ary izy dia nangataka izany rano tenen'i Jesosy izany hoe, fa na iza ozy izy misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaheta intsony izy mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy dia fiainana mandrakizay. Dia nanomboka nangetaheta io vehivavy io. Mangetaheta vetsika sy ianao ny iona amin'Andriamanitra tahaka n'ity vehivavy ity, nanomboka nangetaheta izy, tsy atsaka intsony izy fa omeo an'izany rano izany, nefa tsy fatan'ilay rano fa ny Andriamanitra izay tena hoe miasa ao anaty fanahy masina, fahafenoana izay mangetaheta dia tena hoe iona amin'Andriamanitra. Fa rehefa mangetaheta amin'ny fanahin'Andriamanitra ny atsika, miona amin'Andriamanitra atsika. Jereo ity vehivavy ity. Raha mamaky tsika ny tantara, nanana lehilahy izy taloha ary maro ny lehilahy nefa niaraka taminy ary nipetraha mbola tsy valiny, fantatry Jesosy daholo izany. Ary tonga amin'ny fotoana izay tena hoe hiovan'ny fiainana. Izany hoe rehefa miona amin'Andriamanitra misy fiovana ny fiainantsika sy ianao voalohany indrindra rehefa miona amin'Andriamanitra. Ary ny faharoa dia misy vokatra. Ary lasa vavolombelona, tsika lasa vavolombelon'i Jesosy Kristy tsika, mitondra fahazavana, mitondra famonjena ho amin'ny fiainan'ny olontsika sy ianao. Dia mino fa ao anatin'ity volan'ny fiainana ity, raha mino tsika
de tena iona amin'Andriamanitra tahaka nyity vehivavy ty tena Andriamanitra tsy miova omaly an'io ary mandrakizay raha nataon'Andriamanitra tamin'ity vehivavy Samaritany ity zany ho ataony amintsika sianao koa iona amin'Andriamanitra tsika sianao iova zay rehetrarehetra hoe zavatra ataontsika mbola tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra teo any nanova ny tantarany fantatry Jesosy de nambarany Jesosy taminy de lasa izy nilaza an'izany tamin'ny Samaritana namany ary zay ny teneniko antsika sianao hoe rehefa nangetaheta izy de nandray an'izany fanahy masina zany izy satria manino izy nandray an'izany fanahy masina zany lasa vavolombelona izy aveo lasa resy lahatra ny olona lasa resy lahatra tamin'ny Jesosy Kristy ny olona raha vakitsika ny tenin'Andriamanitra do vakitsika eo amin'ny 7:30 ka hatramin'ny 2:70 ozy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary maro ny Samaritana avy tamin'izany tanàna izany no nino an Jesosy Kristy no ny filazany raha vehivavy izay nambarany hoe nolazainy tamiko avokoa izay rehetra nataoko ary rehefa nanantona azy ny Samaritana dia nangataka azy hitoetra teo aminy ka dia nitoetra teo indroa andro izy ary maro koa nino no ny teniny ka nanao tamindra vehivavy hoe tsy noho ny filazanao ihany no inonay fa ny tenanay no nandre ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Amen. Maro ny olona nino an Jesosy Kristy satria io vehivavy io nandeha nilaza de aveo nasain'zareo Jesosy Kristy nitoetra teo aminy de tena ny filaza sy ny teniny ozy izy de tena mino zay fa izy mpamonjy de iona amin'ilay mpamonjy any antsika sianao ao anatin'ity vola fiaonana ity tsy mandede ho azy ny tenin'Andriamanitra fa Andriamanitra te hitahantsika te iona amintsika ary te hanovantsika te ho tonga atsika tena hoe izy vokatra ary ty taona ity ihany koa moa de hoe vola fahavokarana te hanisy vokatra amin'ny fiainantsika Andriamanitra ary te ho tian'Andriamanitra tsika ho vavolombelona de alefan'Andriamanitra ny teniny de mino fa nakasika antsika sianao ny tenin'Andriamanitra ary vakio tsara io tenin'Andriamanitra io fa tena tsy hoe kisendrasendra ny aonan'Andriamanitra tamin'io vehivavy Samaritana io fa Andriamanitra tena te hanovany tantaram-piainany de mino fa ohatr'izany koa tsy kisendrasendra na hainontsika sianao amin'izao tenin'Andriamanitra zao fa Andriamanitra te hiona amintsika Andriamanitra te hanova ny fiainantsika Andriamanitra te hahatonga antsika ho vavolombelona manodidina amin'ny zao tontolo zao hitory ny filazany tsara lasa nitory anie izy aveo de zany no ataontsika sianao ho voninahitra Andriamanitra rery eto Andriamanitra amin'izao fotoana izao mangetaheta avenao iona amin'Andriamanitra eto izy vonina mbola meno antsika sianao ataontsika amin'izao fotoana zao ivavaka sotra n'Andriamanitra tsika miteny ary ivavaka mba tena isy fahafenona magaga ao anatintsika sianao asandrato ary feo atsika de miandrandray ianao fahafenona avy amin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay Andriamanitra miteninao ary makasitraka anao zay fa tena mampietsika fonay zany teninao zany Andriamanitra ary tena marina zany teninao zany fa manana planina zay ionana amin'ny tsiraray avy ianao Andriamanitra ary fotoana zay namonjenao an'ity vehivavy ity Andriamanitra de tena hoe magaga indrindra ary tena misaotra anao Andriamanitra fa tena nakasika anay ny teninao voninahitra de ho anao rery ihany dada amin'izao fotoana izao de mangataka fahafenona mahery vaika ho an'izay mangetaheta eto androany feno ny hery fanahy masonao zay tsiraray avy Andriamanitra feno izay mangetaheta eto androany afahany tena mahita anao sy ny voninahitra ao afahany tena miona aminao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy feno arotsainy herinao Andriamanitra arotsainy herinao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy arotsay mba tsy angetaheta itsony izy Andriamanitra arotsay fahafenona magaga zany anjara antsika sianao fahafenona magaga raiso amin'izao fotoana izao ny herin'Andriamanitra raiso amin'izao fotoana izao ny herin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy asiko tomboka seha rahan'i Jesosy Kristy zany vavaka zany tsisy maso tsisy tanany ratsy fanahita zany fahafenona efa niraisinao de hiboboka zany ho lasa vavolombelona lasa vokatra eo amin'ny fiainanao ary tena ho tonga vavolombelona ianao
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia, amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika, lehibe loatra izy. Ndao tsika amin'izao fotoana izao anaraka ny tira ity alohan'ny hamaranantsika fotoana dia mino fa mbola meno antsika Andriamanitra ao anatin'izany hira izany. Andao ary tompoko. Nitady zava-tsotsy nahavoky aho, tolay ve ny vavy nakarano, kanefa nomeny Jesosy toky aho azony madio mangano ano. Alleluia, tsara ny Andriamantsika. Mino fa nandraintsika tao anatin'izany tenin'Andriamanitra zany ary fafenona izay niraisintsika teto dia tena mihoatra ary mbola ataon'Andriamanitra mihoatra zany terizo zany izay efa niraisinao dia terizo zany. Ndao tsika amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ity alina ity ary hisaotra n'Andriamanitrantsika satria izy niasa teto izy nanatanteraka an'izao fotoana izao fanahy masina tena hoe nameno antsika teto ary ny fanatrehan'Andriamanitra dia mendrika izy raha isaorana, mendrika raha hoderaina sy ankalazaina izy dia asan-drato ary ny feo antsika tompoko.
Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay manandratra anao zay Andriamanitra midera ny anaranao zay. Raha mbola omenao an'ity alina ity zay Andriamanitra dia misaotra anao ary manome voninahitra ny anaranao. Apetraka ifeno ampelantananao Andriamanitra ny alina anay ianao iaro anay tsiraray avy, ny anjerinao itoby manodidina anay tsiraray avy tsisy loza nakaiky anay na aretina nakaiky anay amin'ity andro alina ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Na fandrombana na fandringanana na famonoana tsy akasika anay zany amin'ity andro alina ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fa ianao hitsangana ho anay Andriamanitra. Rahanao Jesosy Kristy andrakotra ny isatolana-baravarana, andrakotra fosaina vatana fanahy ny aina ray manontolo dia tena ho rakotry ny rahanao Jesosy Kristy. Fiarovana magaga zany anjarany tsiraray avy, torimaso mamy misy nofy misy révélation misy fahitana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany anjarany tsiraray avy, fiadanana fifaliana zany ao anatin'ny torimasony tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary tena hoe andritsianana ihany tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zay mandeha miasa Andriamanitra dia omeo hery ary arovy ihany koa mba vita mihoatra production zay efa vitany teo aloha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, dia fahitapitia ao anatin'ny torimaso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dada misaotra anao zay tamin'ny fotoana teto ary makasitraka anao ihany koa fanatrehanao mahery vaika, fitarihan'ny fanahy masonao ny vavaka ny teninao zay rehetra nataonao teto Andriamanitra dia soranay ny anaranao. Ny olona zay nalefanao tao anatin'izao fotoam-bavaka izao tsy kisendrasendra fa nalefanao izy Andriamanitra dia soranay ny anaranao zany Andriamanitra. Misaotra ny fiandohan'ny fotoana sy ny famarananao zany Andriamanitra dia soranay ny anaranao zany. Makasitraka indrindra Andriamanitra fa tsara ianao, ansandratra amin'ny avy ianao Andriamanitra satria masina ianao. Misaotra raha eo, makasitraka raiso ny fisaoranay ho emboka manitra mampofona ankasitranao Andriamanitra amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy. Alleluia, amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika ary mpanao ny tsara izy. Eto Andriamanitra amin'izao fotoana izao hitsondranao antsika sy ianao izy tokoa fahasoavana sy famindraboana araka antsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia toetra ohatran'i Jehovah andro lavisika sy ianao amen. Aminao rery any eny tokoa fahasoavana sy famindraboana araka amin'ny andro rehetra iainako dia toetra andro lava ao atranin'i Jehovah amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika manona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa tena iona amin'Andriamanitra ny antsika sy ianao na ao anatin'ity alina ity na amin'ny androm-piainanao ho avy ny fotoana dia iona amin'Andriamanitra ianao, vavolombelona izao tontolo izao fiainantsika sy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fiadanana fitiavana zany ny ameno antsika sy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tahian'Andriamanitra daholo tsika rehetra dia tafandrimandry manaraka indray. Veloma daholo tompoko.